Teknisianina Dimapolo avy ao anivon'ny be ny Tantsano manao fanadihadiana momba ny fiainan'ny tantsa ao Iorombe ao. Izao moa natao dia mba ahazahoana ny antotanisa hikarakarana ny fisotrondronono reto tantsa ireto. Miompana amin'ny andavanandro ny tantsa mpamokatra ny fanadihadiana ataon'ny KNAPSA sy ny Tranobeny mba hametrahana fisotrondronono ho an'ny tantsa manerana ny nosy. Rehefa marary dia mihabetsaka ny vola avoaka ao tokantrano amin'ny fifidianana fanafody sy ny fitsaboana samihafa. Mampitombo fandaniana ao tokantrano ihany koa fiterahana satria mitombo vavahinana ao tokantrano ary farany mety hosa toy ny olon-drehetra ny tantsa satria rehefa antitra dia miena ny tanjaka sy ny aretin'ny mamokatra. Atao aloha ny fanadihadiana hoe manahoana ny farimpiainan'ny tantsa, manahoana ny fidiram-bolany ny vola mivoaka fiainany andavanandro mandritra ny taona. Dia misy dossier mipetraka ao anazy amin'izay izay tsy ambaratelo dia ireto dossier rehetrarehetra manerana ny faritra rehefa vita no atambatra. Dia misy étude ao atao dia aorianan'izay vao mivoaka ny hoe ohatrohatr'izao zany no tokony ho retirety sahaza ny tantsa malagasy. Ho an'ny faritra Iorombe manokana dia 10 ireo teknisian'ny Tranobeny ny tantsa nidiny fotony mitety tokantrano tantsa manao fanadihadiana. Mba te hisotro ronono ohatrany mpiasa-panjakana regny koa tegna tantsa satria mba efa vizaky ny angady moa dia mba te hisotrosotro ronono koa mba hiala sasatra. 10 ireo commune amin'ny distrikan'Io sy akora anaovana fanadihadiana. KNAPSA sy ny Tranobeny tantsa moa zao dia aty amin'ny faritra Iorombe zany avy nanao fampiofanana n'ireo olona nanao ny fanadihadiana hidineny fotony mikasika ny fametrahana ny fisotrondronono ireo tantsa mpamokatra. Aorian'izao tsika dia andalo any amin'ny automatiatra andray ny vokatra rehetrarehetra satria zany efa 70 isanjato ny fanadihadiana ny valiny dia efa voninao fianaratsoa. 70 isanjato ireo taratasy nanaovana fanadihadiana ao Mahatsatra ambony no efa voangona. Ho amin'ny faritra izay nanomboana voalohany ity fanadihadiana tamin'ny 7 volana aprily 2024 lasa teo ity. Fanadihadiana manerana amin'ny faritra 20 eto amin'ny nosy dia tambatra ary alefa ny amin'ny orinasa iray miandraikitra ny fihirana sosialin'ireo mpiasa teny any Frantsa izay manao ny étude actuarielle. Avy eo dia averina eto Madagasikara izany ka avadika volavolan-dalàna ampiarina ahafahan'ny tantsa manana fiahiana ara-tsosialy toy ny mpiasa rehetra.